La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nulchanao ni Fampalalambaovao. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni Fampalalambaovao. Ampitsahatra ny fitokonana ny paramètre ary manome roa amby fitopolo ora ny fitondram-panjakana mahaliana ny fitakian'izy ireo. Miandry ny fanatanterahana ny fampanantenan'ny ministera Piaikos ny mpianatra mpitsabo eny amin'ny ivon'ny Université Antananarivo. Iverina indray anjara amin'ny fandoavana ny karaman'ny mpampianatra Frama indray ny ray aman-dreny eo anivon'ny sekolim-panjakana. Io no votoatin'ny note izay navoakany teo anivon'ny ministera ny fanabazam-pirenena androany. Tafiakatra manodidina ny 3,000 ariary ny ray bidaoan'ny rano 20 litatra amin'ny toerana maro any amin'ny faritra atsimo sy androy araka ny vaovao azo avy any amin'ny toerana. Miteraka olana amin'ny famatsiana rano ny olana eo anivon'ny alimentation en eau dans le sud. Iena ny rotsakora raha ho an'ny faritra Analamanga mandritry n'ity herinandro ity raha nambaran'ny mpamantatry ny toetry ny andro. Andrasana ao anatin'ny andro vitsy kosa ny fivoaran'ilay fikorotanana ao amin'ny ranomasina Mozambika. Maresaka iraisam-pirenena foana ny fanatanterahana ny Carnaval de Rio izay isan'ny mampiavaka ny Brésil vokatry ny fiparitany Covid-19. Vera famatsimbola hatrany amin'ny 20 tapitrisa euro ny École de Samba izay tompona ndraikitra voalohany ny fanatanterahana izany. Ny aziteny rehetra. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomoteka ny vaovao ampitsahatra ny fitokonana ireo paramède ary manome roa amby fitopolo ora ny fitondram-panjakana amalina ny fitakian'izy ireo. Miandro ny fanatanterahana ny fampanantenan'ny ministera Piaikos ireo mpianatra mpitsabo eny Ankatso io na saina. Nanapa-kevitra ny ampiato ny fitokonana ireo paramède rehetra manerana ny nosy ary manome fepitona roa amby fitopolo ora ny fitondram-panjakana amalina ny fitakian'izy ireo toy ny indemnité de réquisition ny taona 2020. Hanao trêve syndicale izay mandritra ny 72 heures ka tsy hisy mandritra izany ny fandehanana eny amin'ny toeram-piasana hanao grève fa hijanona ao an-trano avokoa ny paramède. Marina mandritra io 72 heures io no angatainay ny fionana ny vahaolana avy amin'ny filoham-pirenena. Aorian'ny 72 heures dia verina hiamafy ny fitokonana raha toa ka tsy misy valiny mahafapo azonay avy any amin'ny filoham-pirenena na tsy andrainay ny filoham-pirenena. Ary arahanay rehetra manao soni ao anatin'izany ny 22 régions izay présent eto miaraka amin'ireo sojabe. Araka izany, ny alakamisy izao manambana ny anamafy ny fitokonana ireo mpitsabo mpanampy rehetra manerana ny nosy raha tsy misy fivoarana ny fitakian'izy ireo. Ho an'ny mpianatra ho mpitsabo eny amin'ny Université Antananarivo kosa indray, miandry ny fanatanterahana ireo fampanantenan'ny ministeran'ny fampianarana ambony izy ireo mialohany irosona amin'ny dingana manaraka amin'ny fitakiana. Ndalam-pamahana daholo moa zany hono ny eo anivon'ny Antanatohatra rehetrarehetra. Ny allocation de stage moa no efa nivoaka. Ny avancé ny Université d'Antananarivo. Miangatra amin'ny Rovina ianareo mpianatra? Hatramin'ny Rovina tsy fantatra fa io moa zany mifampidinika eo foana izay isanandro dia arakarak'izay eo amin'ny tranga ihany. Décision anay moa mampianatra mpitsabo anay dia manantena foana hoe efa akaiky ilay izy ary mino izay fa efa andalam-pahamahana dia arakarak'izay eo ihany. Tsy ivona ny fandoavana ny vatsim-pianarana taona 2020 sy 2020 ho an'ny mpianatra ho mpitsabo eo anivon'ny Université Antananarivo no nahatonga ny hetsika ny zoma lasa teo. Manoloana izany nanambara ny ministera Pia fa noho ny firosoana amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa no antony ny fahatarana. Andrasana araka izany izy ho toy ny raharaha ho an'ny paramède sy ireto mpianatra ho mpitsabo ireto. Ilaina ny fametrahana lamina vaovao hisorohana ny fiparitany Covid-19 amin'ny vanim-potoana mangatsiaka
araka ny voatra nandritra ny fivorian'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay nitarihan'ny premier ministre sy ireo mpisehatra samihafa tamin'ity androany ity miantarandrianay. Ahiny ivernirongatra ny Covid-19 amin'ny vanim-potoana anatiny atsika na ny ririnina. Raha toka voafiaraka nambarain'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta ity valanaretina ity, mety isy ny lamina vaovao apetraka araka ny vohitra nandritry ny fivorian'ny premier ministre sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, ny sehatra tsy miankina fiarahamonim-pirenena ary ireo mpiara-monimpiantoka androany. Niaraka tokoa ino mbola ezaka atao manokana ny amin'ny irana manao amin'ny herinandro na volana vitsivitsy. Hiditra ao anatin'ny fotoan'ny mampangatsika ny andro atsika afaka volana vitsivitsy dia mila mametraka lamina vaovao zany atsika ny eto amintsika mba sanatry ny vavy adinlela tsy rongatra indray ny valanaretina. Anatin'ny ady momba ny valanaretina nanamafy ny fahavononan'ny anoana ny Madagasikara trany ireo mpiara-miominantoka. Itoeraka izany ny paikady sy drafitra apetraka entina miady amin'ny Covid-19. Drafim-pirenena nataontsika maro lafy, nataontsika iaditsika amin'ny coronavirus amin'ity valanaretina ity. Tapahana atao ihany koa fa toizatsika hatramin'ny volana jona ho avy zao io fanatanterahana ny drafitra nasionaly izay maro lafy iaditsika amin'ny coronavirus dia satria ho avy ny plan émergence Madagascar dia ny plan émergence Madagascar no mandray azy rehefa avy eo. Raha tsy ahivina tato anatin'ny herinandro maro, madina ny 200 ka hatramin'ny 700 eo ny voamarina fa tratry ny Covid-19 eto Madagasikara isaky ny 7 andro. Ny faritra Analamanga no mitana laharany voalohany ahitana tranga maro indrindra hatreto. Andray anjara amin'ny fandoavana ny karamany mpampianatra frama indray ny ray aman-dreny nivon'ny sekolim-panjakana io no votoatan'ny nota izay navoaka ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany. Araka ny nota navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arak'asa androany, iverina ny fandraisana andraikitry ny ray aman-dreny mampiana-janaka eny anivon'ireo sekolim-panjakana amin'ny fandoavana ny karaman'ireo mpampianatra non subventionné. Tsy antery ny fandoavana ny latsakemboka ary tsy tokony isy fiantraikany amin'ny fandratony ny zazan'ny fianarana amin'ny ankapobeny. Tsy tokony asiana condition amina resaka fitakitakena volana amin'ny établissement scolaire ny fianarana zaza. Indrindra fa tsika zao nomana ny fanadina mpanjakana dia tsisy resaka vola takitakina. Ka ity note ity dia efa naverina teto hoe ho an'ny contribution ny parent zay magnetaeta fa mba hanampy amin'ny fanifana ny mpampianatra non subventionné agnatin'ny sekoly. Zay magnaraka lamina rehetrarehetra zay voalaza teo mba hiseniny hoe mangarahara sy ny fitantanana tsaratantina au niveau ny sekoly tsirairay. Miankina amin'ny mpampianatra frama avokoa ny 50 isanjaton'ny fampandehanana ny fampianarana iny anivon'ny sekolim-panjakana maro. Isan'izany ny EPP Antsahabe izay manana mpampianatra frama misa 3 na eo aza mivesatra mianjady amin'ny ray aman-dreny ankehitriny. Tsy azo hidivirana ny fandraisana anjara amin'ny latsakemboka andoavana ny karaman'ireo mpampianatra non subventionné ho fampandehanana ny fampianarana. Zany mba mameny ray aman-dreny angamba tsy mitsiny raha mba manosy zaka ny ray aman-dreny zany ny fanoana zany ny mpanjakana ny mpampianatra ny ray aman-dreny satria zanasakanareo zay hoe olona ho mafaniny reo mamely ny zanak'ireo. Dia tamin'ity moa leo sisy ny fanjakana hoe tsy mandoha vola dia mampanaelo nefa ny mpampianatra raha ohatra tsy andoha vola le ray aman-dreny satria tsy ampianatra ireo mpampianatra ireo dia le zanako zany lasa vendrana avy eo dia aloha mandoha vola ihany dia miandry fivoriana izay amin'ny lahady dia enina eo izay vola aloha. Araka ny fanadihadiana ny totosain'ny mpanao gazetiny Kolo TV tamin'ireo sekolim-panjakana sasany, isan'izany ny lisea iray eto Andrenivohitra, nisy ty fampatsahivana nataon'izy ireo mikasika ny vola tokony efainy io. Caisse de soutien 203 alina ho an'ny mpianatra tranainy, miampy frama 3 alina. 203 alina ho an'ny mpianatra vaovao, ary miampy frama 3 alina isaky ny ray aman-dreny ka aloha indroa.
izany hoe ny volana janoary sy febroary 2024 fanontaniana mipetraka manoloana io ny hoe tahaka ny ahoana ny andrindrana ny volaloha io. Tsy aivina manodidina ny 5 alina ny mpampianatra non subventionné hatreto. Ankoatra ny karama izay ho azon'izy ireo avy amin'ny mety olatsakemboka ataon'ny ray aman-drenin'ny mpianatra, andrasana ihany koa ny aide spesiala 9 alina hatramin'ny 100 ariary nampanantenan'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena azy ireo. Tsy hitondra amin'ny famahana ny olana izay lalovan'ny firenena ny tsikerabe fahatany izay atao. Izay ny fanehoan-kevitry ny solombavambahoaka izay nanaovana fanadihadiana manoloana ny toetra rahapirenena ankehitriny Ivry. Ao anatin'ny ezaka mifanarenana ny firenena, tsy tokony ikendry fanakorontanana ny fanehoan-kevitra hoentiny ankolafika rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Hoy ny solombavambahoaka iray nanaovana fanadihadiana. Tsikera miaro tolo-kevitra ho fanatsarana ny fampandehanan-drarahakabeny no andrasana indrindra ny avy amin'ny fanoherana. Raha ohatra ny mpanohatra ka manao fitsikerana entina mpandrosoana any Madagasikara tsy maninona fa raha toa kosa manao fitsikerana entina ampisavorovoroana ny vahoaka na entina kosa isina tsy filaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia veriko fa tsy mety zany. Tsy mpanohatra indray izy amin'izay fotoana izay fa lasa mpanakorotana. Fa ny tena toerana misy ny mpanohatra dia tokony mipetraka amin'izay mampanohatra izay manao fanakianana, manao an'izay milaza izay zavatra tsy mety tokony hatsaraina. Ilaina ihany koa raha ny fanehoan-kevitra ny famporisihana amin'ny fanohizana ny ezaka vita ary mitondra hevitra misehatra ilaina fanatsarana. Tokony halavirina arak'izany ny fomba fanao politika na ratsy endrika ny firenena hatrizay, indrindra ny fampiasana olona ho fitaovana politika anakorontanana na hitadiavan-tseza tsy ara-pomba demokratika. Eny anivon'ny fifidianana iny ianao mahafahany vahoaka amin'ny tsaranao hoe mety ve ny nataonao sa tsy mety ny nataonao. Be da be ny filoam-pirenena efa nitsarainy vahoaka. Gambany tsy izany milaza amin'izany amin'ny vahoaka malagasy fa vahoaka malagasy tena malala ary mahafantatra an'izany. Na be ny tanàna na solombavambahoaka zany zao solombavambahoaka ny tena misy fotoana vavy ny fotoana ho tsarainy vahoaka ny fianarantsoa amin'ny andraikitra izay ataoko fa ny anahy ny afatra sy ny teny mba tiako ampitaina rehefa nomena andraikitra ianao ninona andraikitra nomenanao dia taterao amin'ny atsakany sy andavany ary ataovy ao anatin'Andriamanitra ny fanatanterahana azy. Fa izay ny tena zava-dehibe indrindra. Tsisy hita tombony amin'ny korotana sy ny savorovoro eto amin'ny firenena raha ny fitadiavana ny tombontsoa ambony firenena no katsana amin'ny fanaovana politika. Ny firenena izay mbola mibaba ny vesatry ny krizy nandritra ny fitondrana ny fandimby ka tsy tokony ho fatorana amin'izay intsony ho fitsonjovana marina ny vahoaka malagasy. Anatanteraka tatitra ny député Tim ny boriboritany fahenina ny sabotsy 20 volana febroary ho avy izao. Araka ny taratasy fampahafantarana izay nataon'izy ireo any préfecture n'Antananarivo androany tatitra momba ny fivoriana natao teny amin'ny anteny miram-pirenena izany ary eny amin'ny kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo no atao andrasana ny mety nitoyany izay raharaha izay. Nanoizantsika ny vaovao kosa indray dia tafiakatra manodidina ny 3,000 ariary ny iray bidon any rano 20 litatra amin'ny toerana maro any amin'ny faritra Atsimo sy Androy araka ny vaovao azo any an-toerana. Miteraka olana ny famatsiana rano ny olana eo anivon'ny alimentation en eau dans le sud miantarandriana. Tsy mitsaha miakatra ny satrany anjifanany rano any amin'ny faritra Atsimo sy Androy. Na ny Ambilobe ohatra, tafiakatra manodidina ny 3,000 ariary ny iray bidon, antony ny olany AES na ny alimentation en eau dans le sud. Izy io zany exactement mbo tsy dia najanona tanteraka zany fa famonoana tsikelikely no ataon'ny zareo anazy manomboka tsy aligazana tsikelikely zany izay zavatra tokony iodinao mbola tsy nandeha mifilan-kevitsy minitra hoe foana le izy zany mbola tsy andro fa ny tena mijaly tena tsy mandeha zany le château d'eau sy le vovo Mbovombe dia le aty ampotaka le pipeline io mbola tsy miodina tsara fa vao mpanomboana ny fampandehanana azy dia izao fa voalohany zany eo amin'ny vilany Mbovombe ho sahirana daholo ny mpampiasa rano satria efa misy branchement individuel zany branchement particulier Mbovombe ao ampiasaina amin'ny hôtel, amin'ny fonja, amin'ny trano tsirairay izay manam-pahafana zany paye facture-ny isam-bolana. Voalohany zay rehetrarehetra zay tonga dia tapaka.
Dia faharoa miakatra ny vidiny rano satria iny zany mba manamaivana ny sairanan'ilay olo any ambanivohitra zany teo aloha zany ary zato ny vidiny sioray Ambovombe fa amin'izao izy miakatra tatsaty amin'ny 3000 ariary 4000 ariary ny bidon jaune de 20 litres. Ankoatra ny olana ara-pitaovana sy ny fikojakojana raha ny fanazavana trany, maro ny mpiasa eo anivon'ny AES ka saina hoe sorona. Tokony isy manoloana io ny vahaolana roa sy ny tompon'andraikitra. Ny antsoavo zany dia ny famerenana amin'ny laoniny tsara dia AES mba hampihodina tsara ny famatsiana rano ao androy ao. Fanamboarana an'ireo fitaovana reo fivilianana citerne vaovao dia fanavaozana ilay fodrafitrasa izay mamokatra rano ao amin'ny vovo mahavelo io. Andrasana ny fanazavana entiny eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra amin'ity raharaha ity. Tsy aivina, teboka lehibe mampitombo ny kerehany amin'ny faritriny, ny tsy fampiny famatsin-drano sy ny tsy fampiny rotsakorana. Ho fanatratrarana ny tanjon'ny fitondram-panjakana amin'ny fizarana karatany roa tapitrisa isy ny fampiofanana ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana iarahana amin'ny Institut national de la décentralisation et du développement local sy ny tetika sa CASEF. Ampitombony ny fahaiza-manao ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ho fanatratrarana ny tanjona napetraka ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ny zara-karatany miisa roa tapitrisa manerana nosy hatramin'ny taona 2024. Ho fanatanterahana izany nisy andrao ny fifanaovatry ny mpiara-miasa teo amin'ny INTDL na ny Institut national de la décentralisation et du développement local, ny tetika asa CASEF ary ny direction d'appui à la gestion foncière décentralisée. Androany moa ny tetika asa CASEF izay miompana bebe koa amin'ny resaka fananantany, io no iarahana miasa mba ahafahan'ny commune indrindra mijery inona ny olana, inona no azo atao hanatsarana ny resaka momba ny fananantany. Zany hoe ny marimarina kokoa zareo amin'ny miasa eny amin'ny bureau ifotony fananantany na ny BIF, ny ben'ny tanàna, ny président conseil ihany koa sy ireo izay miara-miasa amin'izy ireo amin'ny resaka momba fananantany. Arak'izany isy fiofanana maromaro atao. Ahafana mampifanaraka ny fiofanana omena ireo mpiatsehatra eny ifotony amin'ny fanavaozana ny tanterahan'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Isy ny toana omena ny DHFT na ny tantsorika ny fitantanana ifotony ny fananantany. Ary mila fanavaozana ny fampianarana. Dia izany moa no antony ny voasoratra ato anatin'ny accord 4 anatsarana ny fampianarana hoentina anatratrarana ny tanjona araky voalaza teo hoe 2 millions de certificats betsabetsaka ihany zany kanefa nazanona zany dia ny ministera moa zany dia anome araky ny teneny tale général teo ny zava-baovao ifanaraka amin'ny lalàna misy ankehitriny sy ifanaraka ihany koa ny ataontsika hoe stratégie hitondrana ny formation afahantsika manatratra ny tanjona. Ny tetika asa CASEF no hamatsy volan'ny fampiofanana hoentina manatratra io fizarana karatany misy roa tapitrisa io ary isy ihany koa ny fampitaovana omena. Ny teti-bola izay omena amin'ity fifanarahana azy ity dia eo amin'ny 3 milliards 102 millions ariary. Ny anisany mampiavaka an'ity tohana ara-bola ity dia misy zavatra vaovao anisan'izany ny fampiofanana momba ny approche genre, misy fanatsarana ny fomba fiasa izay raha miasa miaraka amin'ny ministère ny aménagement du territoire sy ny travaux publics izay solo. Dia misy ihany koa tohana ho an'ny NDDL mahakasika fitaovana, fanatsarana ny fitaovana, fampiofanana anisan'izany ny fitaovana entina mampiofana ny resaka ordinateur sy ny sisa. Araka izany no tanterahana androany ny fifanaovatry ny mpiara-miasa teo amin'ny tetika asa CASEF, ny NDDL ary ny DHFT. Raha guichet foncière misy 730 sy 400 izay ahitana mpiantsehatra manodidina ny 1000, ben'ny tanàna misy 730 sy 400 ary filohan'ny mpanolotsain'ny tanàna misy 730 sy 400 amina faritra misy 420 iasan'ny CASEF no isitraka izany. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika orinan'izay na raha tsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo.
Nos enfants auront toujours une imagination débordante et trouveront mille et une façons de découvrir le monde. Assurez-vous de les protéger de tous les accidents avec M vous l'assure, la première assurance par mobile à Madagascar. Pour seulement 10 000 arrières par an par enfant, tapez le dièse 111, étoile 1, étoile 5, étoile 4, dièse. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. miditra ny tapamfaharoany avavao isika miisa fito no namoniany vokatra ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara tato anatin'ny herinandro raha nitatitra izay navoaka ny CCO miampy 730 ireo vao marina fa mitondra ny tsimikaretina raha toka 520 ireo sitrana soamantsara Abraham Randriamana. Olona miisa fito indray ny fantatra fa namoniany vokatry ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara nanomboka ny 9 hatramin'ny 12 ny volana febroary lasa teo raha nitatitra navoaka ny teo anivon'ny CCO omaly tamin'ireo fitiliana miisa 730 miisa 730 ireo voamarina fa mitondra ny tsimikaretina ka eto amin'ny faritra Analamanga ny 730 amin'izany mitotaly 770 kosa ireo sitrana soamantsara maro no antony fahamaroan'ny isan'ny tratran'ny Covid-19 io raha ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena. Betsaka aloha tsy mitandrina aloha dia betsaka mihitsy. Indrindra ilay fa ny zavatra fipetrana ataon'ny fanjakana mikasika ny kaso-bosona sy teo. Io aza namafisina be io rehefa tsy manao volontaire mihitsy ilay olona dia reny mihitsy izany ilay poison firenena. Ny tsena aloha presque fa raha anaty bus ilay teny to dia teny recevera reny. Mandona tsy fitalemana amin'ny fasibosy taxi-na be loatra. Ohatra na anaty taxi be zao mbola misy transport ihany. Mafisina fa na raha masony sasy sy ny izay tsy manao kaso-bosy ilay ohatra any amin'ny baolina zao misy manao melehibe ilay baolina tany nefa eny tena maloto be ny toerana aleo mitandrina fa tsy zaka mihitsy ny konfina. Hatreto tamin'ny fitiliana miisa 770 sy 900 sy ray hetsy ny tanterahina miisa 770 sy 507 ny voamarina fa mitondra ny tsimikaretina eto Madagasikara 570 sy 700 amin'ireo ny sitrana soamantsara ary 770 no mbola manaraka fitsaboana ankehitriny 770 kosa hatreto ny namoniainy. Lafa mavao hafa kosa indray dia laharana fa 720 amin'ireo firenena 530 aty Afrika Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fahatanjahany tafika na antanety izany an-dranomasina ary anabakabaka araka ny filaharana izay navoaka ny Global Fair Power afarany teo ho an'ny manampahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena tsy mifanaraka amin'ny arena misy eto amin'ny nosy ny fiarovana izany miantarandriana. Araka ity tatitra 124 navoaka ny Global Fair Power ity amin'ireo firenena afrikana miisa 530 nanatotosana fanadihadiana eo amin'ny laharana fa 720 misy a Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fahatanjahany tafika tanety an-dranomasina ary anabakabaka na ny puissance militaire raha ny filaharana maneran-tany kosa ny taona 2020 laharana fa 520 amin'ny firenena miisa 730 i Madagasikara. Miteraka lesoka amin'ny fiarovana ny rem-pirenena ny tsy fananana izay tanjaka amin'ny tafika izay. Tsika tena zany hoe aty amin'ny farany zany kanefa tsika manana ressource be dia be akibon'ny tany any an-dranomasina ambonin'ny tany ho arovana. Tsika zany tokony hahafantatra na misy fiviriny manam-pahaizana rehetra miaraka amin'ny officier supérieur reny zany hoe ahoana voalohany ny arovana an'ireo aren'ireo faharoa
ahoana ny arovana ny système Madagascar fa aza donona fa sur le plan géopolitique sy géostratégie fotsiny ary tena important be Madagascar zay mahatonga la France nge tsy mamela ny Madagascar mihitsy satria ty Afrique amin'ny sud-ouest de l'Océanie tsika no grand pays grande île moa zany na filaza azy aty amin'ity toerana misy antsika de resaka miaramila zany de nefa tsika île de anaovan'ny olona amin'ny zavatra tsy mety rehetra manodidina atsika Union européenne ny teny tamin'ny 2008 tanoany miteny fa hoe nareo malagasy very presque any amin'ny 700 millions d'euros par an amin'io ranomasinareo. Tokony isy manoloana io ny politika fanamafisana ny fiarovana ny firenena na eo amin'ny lafiny an-tanety an-dranomasina ary anabakabaka. Ary tsika amin'ny mailina tsika dia tokony effectif ny force navale no tena namafisana fa tsy ny force terrestre. Ny Belarusy zao dia hoe inona zao nasaonareo dia miandiady zay ny rôle fa ity le hoe effectif ny force navale ity tena miaro ny sistany sy ny arena any anatin'ny sous-marine zany zany ka tsika zany tokony afantatra hoe zay sur le plan géopolitique sy ny géostratégie zay na géoéconomique moa zany tsika manana toerana tena tsara indrindra fa tiandra la fantatra hoe manahoana tsara potentiel militaire atsika fa raha ohatra zao tsika manao école navale zay tokony isy eto Madagascar isa-taona misy ny concours ny académie militaire kanefa le force navale zany ohatra ny tsy hitahita akory fa tokony anangana an'io zany tsika école dia efa midika zavatra be dia be zay amin'ny manodidina sy amin'ny puissance zay manana intérêt aty amintsika satria mampitombo puissance militaire atsika ny ananatsika zany force navale zany. Araka ity tatitra ity hatrany, Egypte no eo amin'ny laharana voalohany momba ny puissance militaire aty Afrika izay, aorian'ny Algérie ary eo amin'ny laharana fahatelo Afrique du Sud. I Congo kosa ny firenena alohan'ny Madagascar ary aorian'ny Mauritanie. Ienany rotsakorana ao amin'ny faritra Analamanga mandritra ity herinandro ity raha nambaran'ny mpamantatry ny toetry ny andro. Andrasana kosa ny fivoarana ilay fikorontanana ao amin'ny ranomasina Mozambika. Fanantena. Hiverina tsikelikely ny hafanany eto amin'ny voatany atao anatin'ny 3 andro manaraka. Araka ny vinavinan'ny mpamantatra ny toetrandro, hiena manoloana io ny rotsakorana. Mihiratra kely zany ny andro, alarobia, lakamisy mety hisy any zay oran'izay araka nambarako tao ny lakamisianina aty Analamanga dia soma maina kely indray any sabotsy mbola maina trany any lahady mety makany amin'ny lahady any. Raha toka ny hena 1,9 ny rotsakorana mandritra ny volana janoary 2024 raha oharina ny volana janoary ny taona lasa, vinavinaina hitombo kosa izany mandritra ity volana febroary ity. Amin'ny ankapobeny aloha zany hita ihany hoe nisy tena nahatsara n'ilay rotsakorana teo iny ihany ho an'ny faritra sasany raha tsy resaka fa tsy hoe aloatra mangovo zany zao zay faritra zay tena isan'ny tena maina tanteraka tamin'ity volana ity na hatrany amin'ny volana janoary dia mba tena nahazo an'izay rotsakorana izay izy tamin'ity volana febroary ity. Hiamafy ankilany ny fitsokan'ny rivotra amin'ny morontsiraka andrefana eo anelan'elan'ny Besalamy sy Morombe mety hahatratra 70 hatramin'ny 50 kilometatra isan'ora ny tafiotra. Ahina hikorontana ihany koa manoloana io ny fifamezivezena eny an-dranomasina atao anatin'ny andro vitsivitsy indrindra ho an'ireo mpampiasa ranomasina. Lafa mavaoafa kosa indray dia manodidina ny 520 amin'ireo fiara miisa 300 manatanteraka fitsiriana eny amin'ny toerana fitsarana fiarakodia betongolo no ahitana tsy fahatombanana ao anatin'ny ray andro raha fanazavana azo Abrahama Randriamanana. Ankoatra ny tsy fitandreman'ny mpamily sy ny tsy fanarahan-dalana samihafa, isan'ny miteraka lozam-pifamoivoizana maro ny tsy fahatombanan'ny fiara tamin'ny toerana fitsiriana fiarakodia nanaovana ny fanadihadiana. Karazany maro ny fahasimbana hita matetika amin'ny fiara fitateram-bahoaka tahaka ny taksi be sy ny taksi. Amin'ny resaka pneumatika zany no matetika efa misy ny sola ny pneu. Io zany tena hitanay hoe maromaro, vitsivitsy moa zany fa tsy hoe izy rehetra no manana izay zavatra. Maro amin'ireo kojakoja hoe za tsy teny hoe inona fa maro amin'izy ireo no ataontsika hoe tsy tokony amin'ny fetrandro tokony hiasany akory efa simba satria raha nataony salanisa
eo amin'ny 7 isanjato na 5 isanjato eo dia noho ny tsy fitandremana mpamily aloha mahatonga andozy aorianan'izay vao mikasika ny resaka mekanika mahatonga andozy. Maro amin'ireo fiara miasa eto Madagasikara no voahosokajo tsy tokony ampiasaina intsony izy ireny izay mampitombo ny mety sy ny lozam-pifamoivoizana. Amin'ny alalan'ny fepetra maro tahaka ny any ivelany no isan'ny ahafahana manamafy sy mameno fitsirian'ny fiara mbola afaka mivezivezy. Izany ny fanjakana efa nametraka an'ilay fepetra hoe raha vao fiara mihoatra ny 10 taona na 12 taona mihoatra an'izay arakaraka ny fampiasana azy hoe tondra olona izy sa tondra entana sa usage effectif an'izany ny ampiasaina anazy dia efa feran'ny fanjakana malagasy zany izay hoe hatreto tsy azo ampidirina intsony izay mihoatra an'reto dia tsy mahazo miditra intsony fa ny zava-misy dia fiara tonga eto amintsika izay tafiditra eto dia kojakojaintsika eto mandritra ny 50 taona 80 taona ary mbola misy mandeha ny any velany misy ny atao hoe kasy izany hoe pitihana mihitsy io fiara io zany tsy vezivezy intsony satria tsy ilaina intsony ny vezivezeny no ny fahaterany ohatra na ny faharatsiny loatra. Tsy aivina inefatra ao anatin'ny taona iray ny fanatanterahany fiara fitateram-bahoaka ny fitsiriana ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana. Mikaikaika ireo vahoaka amin'ny fokontany Firavana commune Fenorivo manoloana ny afaratsiny lalana. Nomen'ny commune afahana anarian'ny orinasa vahiny iray ranontany lalana Unipunna. Iona Sena. Tahaka izao ny lalana hita ao amin'ny fokontany Firavana commune Fenorivo. Fotaka mandrevo no iainan'ireo mponina maraitsy hariva, sahirana ireo mpianatra sy mpiasa na mandeha tongotra izany na mandeha fiara. Zay efa name sosikevitra teto efa nanangom-bola le olona mba manana possibilité hoe anamboatra lalana dia zany ny vavany mera hoe tsy nareo mpanao lalana fa ny commune dia naverina daholo ny volan'le olona dia zao ny anay madinika tsy afaka nilika ny sinoa azy arinareo hoe tany amin'ny camion io fa misy mibaikita hoe ario io tany iny efa zao mifahorinay tsy ny damainy io fa narotsaka fotsiny. Manana teknisianina ny commune, manana tompona andraikitra momba ny lalana izy, tokony jereny aloha hoe inona no zavatra atao eto zay vao manao an'le izy fa lasa ohatr'izao ny faran'le fandehana izy lasa mijaly le vahoaka. Zandary mara raha misy alerte amin'izao dia ahoana? Raha misy sanatria zany ka misy alerte misy manafika atsy ohatra zandary mane tsy tafavoaka ohatrony. Commune zany ny tompona andraikitra voalohany amin'ity zavatra ity satria izy aloha tokony jery an'izay zavatra tokony nataony teo zay vao manao an'le izy. Raha ny fanadihadiana tao misy orinasa vahiny iray miasa amin'ny commune Fenorivo ka nomen'ny commune alalana andraraka ireo ranontany eto amin'ity lalana ity. Tsy nisy anefa ny asa natao taorian'izay ka vao nilatsaka ny orana dia izao no nitranga. Hatramin'ny cyclopus izay fitaovam-pitaterana mampifandray ny tampon-tanàna ny Fenorivo amin'ireo fokontany manodidina, iny amin'ny atsasa-dalana dia miverina vokatry ny faratsy nyity lalana ity. Lasa na posy mba matetika na mpianatra lasa tara lava na ny frère lasa niakatra nefa ny fahefan'ny olona fa tsy misy tsony amin'izao fotoana izao. 300 eo aloha lasa 500 amin'izao. Zao zay taloha raha nahazo ray alina zao zay raha mahazo 4,000 5,000 nefa ny versement patron mbola 10,000 plus zany mbola miatoka zavatra simba ihany zay tompo. Ty lalana ty teo aloha tena azo lazaina hoe azo ny ranana kely ary noho izao fa zao tena nisombana ampotehana mihitsiny. Tonga teny an-toerana ny tompona andraikitra eo anivon'ny commune nandritra ny fotoana nanaovana ny fanadihadiana. Tahaka izao ny fanazavany momba ny fahasimbany ity lalana ity. Ya ty lalana ity moa zany dia lavaka be izy ty taloha dia misy fitaraina ny olona hoe mba ambaro monsieur le maire ny lalanay dia nandraindraikitra ny commune nanototra anazy kanjo tao anatin'ny fahavarana dia tratra ny orana dia zao ny efa ranona izy. Ny orana moa tsy napozina satria tao anatin'ny maina nge no totorana izy. Volanina moa zany izy ty nitotofana? Tamin'ny volana janvier teo. Ka le orinasa sinoa mpandraraha miaraka amin'ny commune nanamboatra anazy. Tsy nisy compacteur le izy satria tsy nanana fitaovana compacteur le sinoa. Dia izay koa no tena lafiny teknika anazy. Efa herinandro maro no hitaraina momba ity lalana ity ny mponina raha ny fanazavana saingy androany vao nisy tompona andraikitra nidina ka nampiakapeo ireo vahoaka.
alohan'ny nandrarahana an'io a tokony madinika aloha ny commune hoe inona ny araraky fa tsy hoe zona miamafy kosa ny fitakiana ataon'ireo mpisehatra ny fizahan-tany ao Vakinakaratra manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba hijerena azy ireo manokana Kolo TV Antsirabe. Mitohatra ny fitakiana amin'ny fitondram-panjakana izay ataon'ireo mpisehatra eo anivon'ny fizahan-tany eto Vakinakaratra. Raha tsy ahivina dia nanao antsoava izy ireo ny herinandro lasa teo dia izao mbola mitohy izao indray ny hetsy ary ny mafimafy kokoa ny fitakiana. Anisan'ny takiana ireto mpisehatra eo anivon'ny fizahan-tany ireto ny isitrahan'izy ireo ny sosialy maharitra noho ny tsy fisian'ny asa. Eo ihany koa ny fanafoanana ny fandoavan-ketra ary ny tsy faneken'izy ireo ny fiofanana omeny ministera ho an'ireo olona izay tsy ao anatin'ny sehatra ny fizahan-tany akory. Tsy hijanona hoy izy ireo ny fitakiana ary hamafy hatrany ny hetsika raha toa ka tsy mivaly ny fangatahana. Izahay dia tsy hijanona raha toa ka misy tsy fihainoana ireo fitondram-panjakana ao ambony. Tsy hijanona zay fa hiakatra amin'ny sehatra avo ambonimbony kokoa. Ary mariana eto fa anao fitokonana izahay na grevy ary tsy hisy na iza nakananay ary tsy hijanona izahay raha tsy azonay zavatra takinay dia ny sosialy maharitra fanafanana ny hetra sy fanomezana anay an'io vola io amin'ny sitrakay ho an'ny fianakaviana tsirairay avy amin'ny alalan'ilay vola nomeny Banque mondiale 33 millions de dollars. Izahay anefany tsy teo tonga amin'izay fa mino ary matokony fahendrena nareo mpitondra hijery anay fa raha tsy mieno ianareo dia ho tonga amin'izay lafin'izay izahay tompoko. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia foana ny fanatanterahana ny Carnaval de Rio izay isan'ny mampiavaka ny Brésil vokatry ny fiparitany Covid-19. Vera ny famatsimbola hatrany amin'ny 20 tapitrisa euro ny École de Samba izay tompona ndraikitra voalohany amin'ny fanatanterahana izany fanantenana. Heritaona katroka rakitr'olona ny Sambodrome tany Rio de Janeiro tamin'ny Carnaval de Rio. Heritaona tsy aoriany gradin foana tahaka izao no hita, gradin no ravahana jiro entina mahatsiaro ireo olona lava ny Covid-19 tany Brésil. Entina misoroka ny fitangoronan'ny olona dia mpitandro ny filaminana mahery ny arivo no miambina izany toerana izany. Miambina ihany koa ny mety fanatanterahana fety miafina na ny fitsirian'ireo toerana mety hanatanterahana fety. Tahaka ny eto amin'ity toeram-pisakafoana ity izay Ipokol, ity farany izay nahazo fampitandremana avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Sarotra ho ireo tompon'ny toeram-pisakafoanana ny miatrika ny tranga tahaka izao. Etsy ankilany very famatsimbola hatramin'ny 20 tapitrisa euro ny École de Samba izay tompony andraikitra voalohany amin'ny fanatanterahana ny Carnaval de Rio. Entina manonotra izany, nanatanteraka seho amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera izy ireo, nanaraka izay ihany koa ireo any an-trano ary nanao ny Carnaval tany an-trano. Raha tsy ahivina, olona 103 hetsy hatramin'ny androany no efa lavy ny Covid-19 tany Brésil. Rio no tanàna nahitana olona maty betsaka indrindra na hatratra hatramin'ny 2 alina. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany sofa tsara dolo. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. Nanulchanoteu ni fampalalambaovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavo.